La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Noltranao ny fampalalam-baovao. Ny ampiray ny matin'ny valanaretina Covid-19 araka ny tatitra avy amin'ny CCO Ivato tamin'ity androany ity. Lehilahy 47 taona notsabony atao amin'ny hôpitaly Morafeno Tomasina. Ny ampiraiky amin'ny 50 ihany koa ny mitondra ny tsimokaretina raha ny tatitra hatrany ka ny 20 avy eto Antananarivo, 20 avy any Tomasina ary iray avy any Matsiatrambony. Misy 20 kosa ireo sitrana. Mitohatra ny ady amin'ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara na eo aza ny fiantsina sy ny fikasana anakirontana ataon'ireo andian'olona na mpanao politika sasantsasany. Hoaiza ny firenena malagasy raha toa ka izao fahavoazana ara-toekarena vokatry ny valanaretina coronavirus izao no isy korontana sy savorovoro. Tsy aleo ve fitiavan-tanindrazana sy fikatsana ny tombontsoan'ny be sy ny maro no iaraha-mandinika sy fanakaloeva ny andindin'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Ampody ireo teratany malagasy tavelany ampitan-dranomasina vokatry ny valanaretina coronavirus ny fitondram-panjakana malagasy. Izy ny rindran-dama manokana apetraka anatanterana izany araka ny fampitambavao navoaka ny ministeran'ny raharaham-bahiny androany. Saika isan'andro no arenesana alatrombo sy asan-dala any amin'ny faritra atsimo hatramin'ny dirana tao anatin'ny vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana. Ankoatra ny fahaverezan'ny fananana, ahina ihany koa ny valifaty ataon'ireo dahalo, olana ny fisian'ny fanapara-pahefana ataon'ireo olom-boafidy. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena, mitohy hatrany ny fitokonana ataon'ny mponina ny Etazonia, taoriny nahafaty ilay afro-amerikanina. Isany amin'izany ny any Caroline avaratra. Tanan-dehibe telo any an-toerana ihany koa no irosa amin'ny fihetsiketsehana fahobe ho fanomezam-boninahitra farany ity namony ainy. Ny andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika azy avy hatrany ary ny ampiray indray ny matin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny tatitra navoakan'ny CCI Ivato ny atoandro teo. Lehilahy 47 taona notsaboiny atao amin'ny hôpitaly Morafeno Tomasina. Ny ampiraiky amin'ny 50 kosa ny tranga tamin'ity androany ity raha ny tatitra hatrany ka ny 20 amin'ireo teto Antananarivo renivohitra, ny 20 tany Tomasina ary ny ray kosa tany Matsiatra ambony. Misa 110 ireo sitrana tamin'ity androany ity. Fanadediny. Lehilahy iray 47 taona no namoly ainy vokatry ny coronavirus raha nitatitra avy eo anivon'ny CCO Ivato tamin'ity androany ity. Ity farany izay nitsaboana tao amin'ny hôpitaly Morafeno ao Tomasina ary nahitana ny sorotraretina diabeta. Hatramin'ny voalohany dia efa nanao ilay atao forme kritika zany izay ahitana amin'ny famelomanaina foana dia nodomandry zany io avantsika io diabetika izy 47 taona. Valo zany zao ny isan'ireo olona izay nodomandry lava vokatry ity valanaretina Covid-19 ity. Forme grave araha-masona Tomasina zany amin'izao dia anakefatra efa tsy enina intsony. Ny ray zany nodomandry na ray tafavoaka somatsara. Ao Befilatanana kosa no niampy anankiray indray ny forme grave raisy tananao zany hôpitaly Befilatanana ka efatra zany nisan'ny forme grave ao Befilatanana. Tamin'ireo fitilina miisa 70 natao teo anivon'ny hôpitaly Joseph Ravoangy Andrianavalina. Misa efatra ny tranga hita tamin'izany ka ny iray ao Matsiatrambony, ny telo hafa eto Iarivo. Tamin'ireo fitilina miisa 710 natao teo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar, ho an'ireo fitilina miisa 80 natao teto Iarivo, misa telo ny tranga vao tamin'izany, raha toka 20 ny tranga tamin'ireo fitilina miisa 450 natao teo anivon'ny laboratoire mobile any Tomasina. Navita fitilina 150 kosa ny centre d'infectiologie Charles Mérieux ka ny 20 tamin'ireo no voamarina fa mitondra indray ilay valanaretina coronavirus
eto Antananarivo renivohitra. 20 zany ny fitambaran'ireo olona vaovao mitondra ny tsimikaretina coronavirus avy amin'ireo fitiliana nangonina omaly maraina tamin'ny 9 ka hatramin'ny 9 ireo 20 avy eto Antananarivo, ny 20 avy any Toamasina ary ny 1 avy any Haute Matsiatra. Ny fitambaran'ny testa izay vitantsika zany hatramin'ny 4 ny volana Jona 2024 testa PCR zany dia ny miisa 3,930 na 13230. Tsy mitsaha mitombo ny marary eto Antananarivo sy any Toamasina amin'ny fotoana izao ary nahitana traka vaovao kosa any Fianaratsoa raha toa ka efa voalaza fa voafeny valanaretina tany an-toerana. Izay makasika aniny fa mitoetrany kosa ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 eto Madagasikara na eo aza ny fiantsina sy ny fikasana ny anakiroa nataon'ireo andian'olona na mpanao politika sasatsasany ihany koa ho anisa ary hoaiza ny firenena malagasy raha toa ka maro ny tranga ary maro ihany koa ny krizy vokatra izay fanahinina manakirotana eto amin'ny firenena izay tombotsoa an'iza ihany koa no azo ao anatin'izany indrindra amin'izao ankatoky ny fankalazana ny faha-80 taona ny verenany ny fahaleovantena izao. Andeha hoaraintsika ny matoan-dahatsoratra makasika izany. Mbola ao anatin'ny ady amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus isika izao ary efa tafiakatra mahery ny arivo ny tranga. Raha ny tatitra ofisialy voaray teny anivon'ny CCO Ivato tamin'ity androany ity ny ampiray matin'ny valanaretina Covid-19, lehilahy iray 47 taona no tsaboina tao amin'ny hôpitaly Mora Feno Toamasina. Ny ampiraika amin'ny 50 ihany koa ny olona mitondra ny tsimikaretina raha ny tatitra hatrany ka ny 20 amin'ireo no eto Antananarivo, 20 tany Toamasina ary iray avy any Matsiatra ambony. Midika izany fa mbola miatrika olana goavana isika eto Madagasikara tahaka ireo firenena hafa ahitana ny valanaretina. Ankoatra ny olana ara-pahasalamana, mafy ny ady atrehana amin'ny lafiny ara-toekarena vokatry ny fiboana. Nambaran'ny Prime Ministra lehibe ny gouvernement fa mahatratra hatramin'ny 2 miliara ariary ny vola tsy tafiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana vokatry ny visin'ny coronavirus. Maro ihany koa no very asa sy tsy maintsy nesorina tamin'ny asany noho ny tsy fahafahana mamokatra. Araky ny filazan'ny EDBM, miisa 901 ireo tsy maintsy nalaina tamin'ny asany vokatry ny krizy ary mihoatra izany araky ny fanadihadiana nataon'ireo sampandrara sy fikambanana sasany. Midika izany fa tafiditra ao anatin'ny fahasahiranana ny firenena. Ankilan'ireo anefa, misy vondron'olona mivohy fanakianana mitondra ny amin'ny fanakorontanana, ireo fandaminana sy fifanampiana ary fitsinjovana ny vahoaka malagasy efa napetraka. Tsy ny eto Antananarivo renivohitra ihany no nahitana izany korontana izany, fa hita sy niseho tany amin'ny faritra sasany nandritra ity herinandro ity. Hita fa lasa ady hevitra teny anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra-tserasera ireny fianakanana ireny. Ny sasany aza minimana fangaro ny tana masoandro sy ny kanja masoandro. Fanontaniana mipetraka ny hoe aiza ho aiza ny firenena malagasy raha toa ka izao fahavoazana ara-toekarena sy fanotran'ny vahoaka vokatry ny valanaretina izao no hisy korontana sy savorovoro. Tokony akalesona isika raha ny zava-mitranga any Etazonia izay isan'ny firenena matanjaka indrindra maneran-tany. Vokatry ny coronavirus sy ny korontana sahirana mafy amin'izao fotoana. Mila mandiny tena ny tsirairay, indrindra ireo mpanao politika eo anatrehan'izany. Mba ho fananana ambom-pirenena sy fitiavan-tanindrazana tokoa no ibaiko amin'ny fihetsika sy ny asa atao. Ny hevitra tsy hitovizana, afaka hifanantonana sy fampiresahana ka hitadiavana vahaolana miaraka ho tombontsoa ny be sy ny maro. Lafim-baovao hafa tafatsangana ny State Procurement of Madagascar ankoatra ny mpandraharaha tsy miankina, io no misana ny fanafarana sy ny fitsinjarana ireo entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro na ny PPN izany. Eo ihany koa ny entana ilain'ny fiainam-bahoaka toy ny solika miasa avy hatrany ny rafitra ary vary mahatratratra any amin'ny 9,100 taona no ifanafarana amin'izao fotoana. Ivrisar. Tafapetraka ary miasa avy hatrany ny State Procurement of Madagascar na ny SPM. Isany andraikitra goavana osahany ny fandrindrana ny tsena anatiny, tsy isian'ny rupture de stock sy ny endrika fanararaotana samihafa. Ankoatra ny mpandraharaha tsy miankina, anampy amin'ny fanafarany ireo entana stratejika sy ankinany am-bahoaka toy ny solika sy ny PPN na ny SPM. Teninao teo hoe le vary afarany, oui, efa misy vary afarany mihitsy avany 16,000 tonnes, antatody 16,000 tonnes no afarantsika. Dia tsika ao anatin'izao Covid izao, betsaka amin'ny hetsika ara-tsosialy ihany koa ataony
fanjakana tsara ihany koa manamarika an'izay manaontsika tsena mora manaontsika tao reny vatitsinjo izany hoe reny rehetrarehetra reny ilantsika ihany koa ressource aizany itadiavantsika zavatra dikan'izay zany efa betsaka ihany koa zany mietsika atao andrindrana ny fisian'ny vokatra apetraka n'izay etsika ara-tsosialy izay dia izay no mba ny falafarana ny vatan'ny SPM efa anaty processus tanteraka tsika ao anatin'izay. Nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia fahaenina ny volana novambra 2024 ny SPM. Nirosona ny fametrahana azy noho ny fahatsapana famitarika fahasahiranana ho an'ny vahoaka, ny fiankinan-doha amin'ireo orinasa sehatra tsy miankina izay manararaotra ary mampidangana ny vidiny entana. Tsy ny eto Madagasikara ihany, firenena maro manerana n'izao tontolo izao no ahitana rafitra mitovitovy amin'ny SPM. Isany akaiky indrindra ny Nosy Maorisy, izay manana ny STC na ny State Trading Corporation nanomboka ny taona 20. Raha miara-miasa amin'ny tsy miankina ny SPM eto Madagasikara, io no misahana ny ampaham-betsaka amin'ny fanafaram-bary, ny solika sy ny simemotra ny Maorisy, eo ihany koa ny any Kenya, Tanzania sy ny maro hafa izay manana rafitra mitovitovy amin'ny SPM avokoa. Izay ny makasika aniny fa ampody ireo teratany malagasy tavela any ampitan-dranomasina kosa vokatry ny valanaretina COVID-19 ny fitondram-panjakana malagasy isy araka izany ny rindran-damina manokana apetraka anatanterahana izany araka ny fampitam-baovao ray teny anivo ny ministera ny raharaham-bahiny io no nasaina. Anarivo ny ireo teratany malagasy tavela any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao vokatry ny valanaretina coronavirus. Manoloana izany, mamola vola paikady ny fitondram-panjakana malagasy ahafahana mampody azy ireo an-tanindrazana araka ny fampitam-baovao navoaka ny ministera ny raharaham-bahiny tamin'ity androany ity. Ho fanatanterahana izany, isy ny rafitra sy ny rindran-damina apetraka toy ny fanomanana trano ioboan'izy ireo izay eo ambany fanaraha-maso ny fanjakana malagasy hisoroana ny mety ho fiparitana ny valanaretina COVID-19 fa ihany koa anaraha-maso ny fahasalaman'izy ireo. Araka ity fampitam-baovao ity hatrany, misedra fahasahiranana ireo teratany malagasy any ivelan'ireo antony ampidiana azy. Na eo aza izany, mijanona hatrany ireo fepetra efa noraisin'ny fitondram-panjakana toy ny fanohizana ny fikatona ny sidina anabakabaka eto Madagasikara amin'ireo fiaramanidina hafa. Androany, nanambara ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny fa isy ny fanampanazavana amin'ny herinandro avy io momba ity fanapa-kevitra noraisina ity. Makasika izay ministera ny raharaham-bahiny izay hatrany dia isan'ny nandray anjara tamin'ny filan-kevitra tsy ara-potoana ny ireo ministra ao anatin'ny komisiona ny ranomasimbe indiana izay notanterahana omaly ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy nitondriny manokana tamin'izany ny ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara eo ihany koa ny fiantraikan'izany ara-toekarena. Araoary ny fanadidiny. Nandray anjara tamin'ny filan-kevitra tsy ara-potoana ny ireo ministra ao anatin'ny komisiona ranomasimbe indiana ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nanamafy ny ministra fa maro ireo ezaka natao ahafahana miady amin'ny coronavirus. Napatsihivy ny faniraika amby 20 aprily lasa teo no namoaka ny CVO na ny Covid Organics izay mifanaraka amin'ny zavamisy sy ny kolotsaina afrikanina ireo mpikaroka malagasy. Fotoana izao izy hijerena manokana ireo faritra noho ny voka-dratsy ara-toekarena ateraky ny valanaretina ary koa ny anjifana ny vita malagasy. Ny ministra izay nanainga ireo firenena hafa anjifa ny vokatra malagasy. Nanainga ireo mpikambana amin'ny COI ihany koa ny ministra hijery akaiky ireo orinasa madinika sy salatsalany ary ireo mpandraharaha indrindra ireo misehatra amin'ny fitaterana sy ny fizahantany. Ahemitra ao amin'ny fotoana manaraka kosa ny some izay tokony natao teto Madagasikara no ny toe-javamisy amin'izao fotoana. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fikatoanany sistany fa ny morana ny daty izay miankina amin'ny toe-draharaha ara-pahasalamana maneran-tany. Fa manoloana ny feomandeha sy aparitaka etsy seroa manome 10 andro ahafahana mametraka fitarainana manoloana ny tosika fameno eo anivon'ny commune na Antananarivo renivohitra. Izany natao dia mba isin'ny mangarahara eo amin'ny fitantanana sy ho fanatsarana ihany koa ny fomba fiasa. Fanadidina. Amin'ireo boriboritany miisa 4 izay misy fokotany miisa 270 sekteur 2,7 miisa 7,3 tafo no nisitraka ny tosika fameno eto Antananarivo renivohitra. Ny tosika fameno izay efa nijanona ny 20 Mey lasa teo ny fandraisana anarana. Maro ny feo mandeha
fa misy amin'ireo mpisitraka tsy ao anatin'ireo sokajin'olona marivo akory. Araka izany, nitondra fanazavana ny eo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra ary nilaza fa misy toerana natokana andraisana fitarainana mandritra ny 10 andro. Afaka mandray ao santsika ny fitarainana ho an'izay olona rehetra mila miteny zavatra hitany fa tsy rariny tsy mety niseho tao anatin'iny fizarana tosika fameno. Manasa sy manaiky mavesatra ny vahoaka Antananarivo zany zay fa ifanampy aminay alalàna sy mandiovana indrindrindrindra io izy io. Le izy tsy ataontsika hoe ifanenjehana, tsy ataontsika hoe ifanasogetana, fa fotoanany kosa hoa itsokontsika amma olom-pirenena sy olon'ny fiarahamoninantsika. Mangataka dia mangataka izahay ary miangavy mihitsy. Raha azo atao dia tonoana mihitsy tsika manana hoe misy zavatra ohatr'izao sy taliana atao tebea-pokotany renenilay rehetra eny amin'ny tambazotra sy anindreny serasera maro samihafa ireny. Ankoatra ireo, nanamafy ny eo anivon'ny komunina fa vonina ny andray raha toka misy sosikevitra fanatsarana ny fitantanana ny tanàna. Bonne gouvernance et lutte contre la corruption ao anivon'ny finan-kevitry ny tanàna anankitelo anankiroa erika ary za tsy miampy nampanohitra ny tena lalàna azy no présidente de commission io. Ka raha misy reny ho an'ny namana mpanao politika rehetra mitony teny mpanohitra ankehitriny hita fa misy madilana tokony tetelina misy zavatra tsy mety dia oka mba hifanakina tongava oety ny trofo fa vonina ny any mihitsy fiaradio an'izany ny fiadidiana amin'ny tanàn'Antananarivo ankehitriny. Zay nijoronay manara-maso an'izany ka oka tsy resaka fanarana sanatry ny vava miendrika fanaratsiny na fanenjehana fotsiny no atao. Samy hafa ny vatsinankohonana, ny vatsin-tsinjo sy ny tosika fameno. Ny ministeran'ny mponina no mandray an-tanana ny vatsinankohonana izay hita manerana ny nosy. Ny fanjakana foibe no nanolotra ny vatsin-tsinjo ho an'ireo faritra voamafy amin'ny fiboahana ary ny tosika fameno izay natao ho an'ny fianakaviana marefo fa tsy ho an'ny olon-tokana. Zay makasika ny tosika fameno fa raha toka misy kosa ny filazana fa maro ireo vehivavy hiarany herisetra ao an-tokantrano mandritra izao vanim-potoana ny fiboahana izao. Vitsy kosa ireo fitoriana voarainy eo anivo ny sampana miaro ny zaza tsy ampitoana sy ny eloka mamoa fady. Antony izany ny famerana ny fivezivezena sy ny famerana ny ora fiasan'ireo taxi be sy ireo antony maro samihafa ihany koa. Nelarana ifson Manodidina ny 20 teo eo ny isan'ireo vehivavy niara ny herisetra raha ny antotanisa voaray nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana febroary. Tato anatin'ny fiomboana nahitana fianan ny fitoriana voaray ny teo anivon'ny sampandrara miaro ny zaza tsy ampy-taona sy ny eloka mamofady. Antony tsy fafana mifamezivezy mandritra ny fiomboana. Teo ihany koa tsy fisian'ny fiara fitateram-bahoaka. Misy ihany no tonga mametraka fitarainana raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Fiomboana tia tsy afaka hiteny hoe misy aloha misy ny herisetra tokantrano fa tsy afaka nivoaka koa ny le olona nandeha ho aty amin'ny toeram-piasana reny indrindra fa tamin'ireny tsy nisy fiara fitaterana reny. Dia tena nanasarotra be mihitsy. Satria izay ny asa foana natao anatin'ny izao confinement zao izay ny asa foana fa izany hoe mezaka mitandrina ihany ity zavatra ity fa ny asa foana izay dia misy ka misy maromaro ihany indray misy mampalahelo mihitsy ny olona mandeha tongotra avy ihany tonga makaty aminay dia tsy maintsy raisina tanana izy dia tsy maintsy ampiana atao dia anampiana azy. Efa misy ny lalàna izay mifeny ny zon'ny vehivavy ary efa miatra eto Madagasikara. Entanina araka izany ireo vehivavy izay hiara ny herisetra anatona ireo sampandrara voakasika amin'izany. Izany no mahatonga ilay foana koa hoe manentana ny olona izany ary averiko foana manentana ny olona izay manentana ny indrindrandrindra fa ny vehivavy satria izay tena miady mafy dia mafy amin'ny herisetra izay mahazo ny vehivavy any an-tokantrano. Vehivavy moa no tena betsaka hiarany
dia manentana izay an'ireo vehivavy ireo a andeha anatona aty aminay aty fa tsy atahotra mihitsiny fa izahay a ataoko foana hoe izay tsy hanagatra ny vadinareo kory mipetrahana eto a fa ny tena tianay zany raha tena hoe milamina nareo roa rehefa avy eo a indrindra fa ao amin'ny tombontsoan'ny zaza dia ataonay izay zavatra izay fa dia manentana zany izay hoe avy aty fa tsy atahotra mihitsiny. Raha ny antotanisa azo teo anivon'ny sampandrara miaro ny zaza tsy ampy taona sy ny eloka mamofady, mbola maro ny vehivavy hiara-ny herisetra any an-tokantrano. Nahatratra 770 ny trangana herisetra tamin'ny taona 2012. Maro ireo karazana herisetra mianjady amin'ny vehivavy izay tsy mijanona eo amin'ny herisetra ara-batana ihany fa eo ihany koa ny herisetra ara-bola, ny herisetra ara-nofo ary ny herisetra ara-moraly. Samy misy fiantraikany amin'ny vehivavy avokoa ireo. Na eo azany tsy fahatombanan'ny lalàna miaro ny zon'ny vehivavy eto Madagasikara, hamafisina ny fampiarana izany. Ohatra amin'izany ny lalàna miady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy, izay lany tsy ela akory izay. Mialona ny izatsika ny fampahalalam-baovao dia isento kely amin'ny reto dokavarotra ireto isika orin'izay ny iverina eo amin'ny vaovao mahakasika ny sosialy, eo ihany koa ny trangam-piarahamonina ary indrindra ny maresaka avy any ivelany. Weekend cadeau! Nienatra mifidy zona, mividy telemanety ho an'day iray, dia mahazo cadeau telemanety ho an'day roa. Mitombo avo telo eny ny internetinao, tonga dia 450 mégas no azonao, rehefa vidina amin'ny vola. Tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse, dia zay, vidiny tsy miova, arivo ariary fotsiny. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Fialana miaraka amin'ny Goudy. Anao izatsika ny fampahalalam-baovao ny sehatra ny fitaizam-batana izay tena miroborobo eto Madagasikara ary masintona ihany koa ny tanora amin'izao fotoana indray no arahinao ao anatin'ny fandarana alalino eto amin'ny Kolo TV rapitso amin'ny fitora arivo. Araho avy hatrany ary ny sombony amin'izany. Mahery ny iray alina ireo fitoerana fitaizam-batana na salle de musculation eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Satria tokoa ankehitriny dia ampifandraisin'ny maro amin'ny fananana vatana tsara firafitra ny antsara-tarehy. Mandeha dia mandeha ny tsenan'izay fitaizam-batana izay amin'izao fotoana izao. Misy karazany maro ireo fitaizam-batana. Ao ny fibatana fonjam-bitsotsa fotsiny, eo ihany koa ny bodybuilding. Samy manana ny tanjona tiany ho tratrarina ihany koa ireo atleta. Zato hatramin'ny 50 isan'andro ny malagasy tonga mamonjy ireny toerana fanabokonana ozatra ireny. Tanora ny akamaroan'izy ireo ary 70 isanjaton'izy ireo dia lehilahy avokoa. Ny malagasy moa zany zao efa ao anatin'le fahazotoana be izy zany tena hoe fitiavana zany le izy dia betsaka zany izy. Tena zao raha hoe tenitenenina fotsiny zao tsy dia tena hoe visy nefa ny azo lasaina maro satria mahita ny 150 personnes par jour zany miditra ato aminay. Rehefa no adiadiana ihany koa, mirary ny saran'ny fidirana amin'ireny fitoerana fanabokonana ozatra ireny.
tsy nzarain'izy ireo afaka aloha isan'andro ny sarany mba hazakan'ny be sy ny maro azy. Misy ihany koa anefa ny sarany iray volana ho an'ireo manana fahefanandro izany indray mandeha. Misy noho izany ilay antsoina hoe abonnement isam-bolana, ahafahan'ny olona iray tonga ao amin'ny toerana fanabokonana ozatra amin'ny andro izay tiany ary mijanona ao araka izay fotoana tiany ao anatin'ny iray volana. Ny séance zao raha une séance izy dia 6 000 ariary, raha 2 séance izy dia 10 000 ariary. Zay zao dia efa misy réduction zany zay zavatra zay. Dia ny abonnement ny anay 50 000 ariary. Raha mpitso amin'ny fitora ariva no anaranao ny fandarana alaliny fa amin'izao ankatoky ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena izao eo ihany koa ireo feo mandeha manoloana ny raharaham-pirenena nanao fanambarana mitambatra ireo ben'ny tanàna rehetra voafidy tao Atsimondrano ary mangataka fitoniana ao amin'ny havahoaka. Fotoan'izao izy ireo anehoana ny firaisan-kina ka anarahana ireo toromarika rehetra napetraka ny fitondram-panjakana na eo aza ny fiatsiana izay ezahana petraka itsero izay fanampanazavana. Fatatsika hoe ny fanjakana dia miaso andro manalina mikatsaka. Na dia ao anatin'izao krizy zao ary dia mikatsaka zareo tedavana vahaolana na dia ao anatin'ny fahasahiranana azy. Noho izany mila miandry sika amin'ny toromarika rehetrarehetra fa ny zavatra tokony atao dia manentana antsika amin'ny fandraisana andraikitra mifampiarana zay zavatra teneny fitondram-panjakana. Dia anehoantsika izay firaisan-kina sy fitiavan-tanindrazana zay dia ny firaisan-kina sy ny firaisan-po ka tsy hijanona rery eto anivon'ity distrika ny Atsimondrano ity fa manerana ny faritra sy ny faritany ary manerana ny nosy eran'i Madagasikara. Dia mba tsy hisavorovoro ny saintsika fa miaino tsara, tsy mihinana mambolona ny zavatra fiantsiana izay hifanaovan'ny samy malagasy fa izay no mahatonga ny teny hoe mampirisika anareo za jerevo ny asan'ny olona dia tsara amin'ny asany dia zavatra ataony fitondram-panjakana dia eo isika vahoaka rehetrarehetra hisitraka izany fampandrosoana izay hoentin'ny fitondram-panjakana izany to. Fa isan'ireo toerana tsy afaka mampijanona ny asany ihany koa ny eo anivon'ny seranatsambo-ny Toamasina na eo aza ny firongatry ny coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra ny any Toamasina araka ny voalaza teo nametraka paikady araka izany ary nitondra fanatsarana misimisy kokoa ny fiarovana ireo mpiasa miasa ao anatin'ny seranatsambo nanomboka tamin'ity herinandro ity. Ho fiarovana ireo mpiasa eo ihany koa ireo mpanjifa izay mivezivezy ao anatin'ny seranatsambo. Fitaovana ary fomba maro samihafa no napetraka tamin'izany, isan'ireny ny tunnel désinfection ho fisorohana ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina ao anatin'izay seranatsambo izay. Arahoary ny fanampanazavana. Tanjona zany dia mba hiarovana indrindrandrindra ny mpiasa eto aminay satria izay amin'ny miasa foana dia tsara raha mba tambovana ny momba ny mpiasa eto amin'ny seranana dia namatana tunnel désinfectant ity. Araka ny hitantsika zao zany dia io no andrana voalohany fa tokony ho avy ny tunnel sasany amin'ny herinandro. Isaky ny point izay rehetra maromaro olona zany no ametrahana an'ireo tunnel ireo rehetra amin'ny seranatsambo. Mety mbola misy enina na fito eo zany no avy izy io. Zay zany ny iarahana mijery indrindra miaraka amin'ny orinasa tsy paty. Fepetra efa napetraka teo alohan'ity moa zany izay mahazatra efa tsy dia vahiny tsy dia vaovao eto amin'ny orinasa ny HSE indrindra dia napetraka ny trano fidiovana nampiana zany na mafisina daholo hametrahana trano fidiovana mba ny mpiasa aty amin'ny opération portuaire. Fa ao anatin'ny fiarahamentana amin'ny ady ho fiatrehana izay coronavirus izay hatrany nitondra fanampiana ho an'ireo zokiolona ao amin'ny foyer de vie eny Antanimora ny fikambanana Lions Club Antananarivo Vohitsara. Sakafo sy fiarovana amin'ny valanaretina no isan'ny natolotra azy ireo tamin'izany. Io no nasaina. Isan'ireo vondron'olona marefo ary mora andairan'ny valanaretina coronavirus ny efa nahazo taona. Manoloana izany nanolotra fanomezana ho an'ireo zokiolona miisa 20 eo anivon'ny foyer de vie Antanimora ny fikambanana Lions Club Antananarivo Vohitsara. Ny zavatra ataonay androany dia anome zay voalohany indrindra ny alohany solon-tsakafo brioche zany fa irahantsika malala moa zany amin'izao fotoana izao fa misy an'ity valanaretina coronavirus ity ka dia tonga izay anome andry zareo baume mafosa
sy solution hydroalcoolique anasany zareo tanana ary masika iarovany zareo tena. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fanomezana akanjo mafana sy rano ho an'ireo zokiolona avy amin'ny fikambanana Lions Club Antananarivo Vohitsara. Lafim-baovao hafa ho amin'ity taona 2024 ity dia isan'ireo fety ankalazaina amin'ny volana Jona tahaka izao ny fetin'ny Reny. Nahitana fianana ny isan'ireo olona mividy izay fanomezana izay hoy ireo mpivarotra tamin'ity taona ity. Na izany aza mitazona ny larana voalohany hatrany ireo kojakoja an-dakozia. Nela Aranevison. Fotoana anisan'ny lehibe ho an'ny fianakaviana ny fankalazana ny fetin'ny Reny. Ho an'ny eto Madagasikara, ny alahady ho avy izao no anatanterahana izany. Tsy mitovy tamin'ny taona lasa ny fiomanan'ny olona amin'izany. Ireo fitaovana an-dakozia hatreto no anisan'ny fanomezana fetin'ny Reny be mpividy indrindra, hoy ny mpivarotra nanaovana fanadihadiana androany. Rasiny kaopy de vilia. Reny gamba moramora gambany. Mba azo ananina fa ilay vilany tsinona lafilafy daholo ny akanazy. Ilay izy aloha tsy mandeha satria misy an'ilay fioboana izany dia ilay olona ohatran'ny hoe ilay vola izany tsisy. Amin'ny tsena mandeha zao dia tokony tony. Mandeha daholo reny rehefa tonga ny fetin'ny Reny. Fa misy an'ity ilay valana rehetra an'ity moa dia ohatran'ny hoe ilay olona izany tsy dia miantsena firy. Ho an'ireo mpamono fanomezana, ny ena ihany koa ireo mpanjifa nandritra ity herinandro mialohan'ny fetin'ny Reny ity. 10,000 hatramin'ny 5,000 kosa no sarany anaovan'izy ireo izany. Famono salakadota tsy dia misy noho tamin'ny herintaona. Ny herintaona misy 20 mahery. Ohatr'izany. Fa voandroany zao fitony ianao. Satria tsy haiko hoe ilay corona zay nahatonga misy ahoana fa tsy dia misy mihitsy aloha ilay izy tamin'ity. Karaka ny habeny izao kelikely 5,000, 10,000, 25. Ankoatra izany, anisany efa mahazo vahana eto Madagasikara ihany koa ankehitriny ny fanaovana ny personnalisation, ireo fitaovana an-dakozia atao fanomezana fetin'ny Reny. Saika ho isan'andro kosa no arenesana asandalo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy indrindra hatramin'ny idiran'ny vanim-potoana ny fiboana izay sy ny ame anara-pahasalamana teto Madagasikara izay. Akoatra ny fahaverezan'ny omby ataorana ihany koa ny valifaty ataon'ireo dahalo raha ny fanazavana ary isan'ny olana lehibe mipetraka ny fanararaotam-pahefana izay miseho any an-toerana. Iona saina. Dahalo anjato no nandrava tanàna miisa 3 tao anatin'ny indray alina ny fiandohan'ny herinandro teo. Lasa tamin'izany ny omby manodidina ny 700 tao Ambohimalaza, Ambitika ary Sarosampo samy ao amin'ny distrika Anambovimbe faritra Anosy. Rehefa nanaradia ny mpitandron'ny filaminana, dahalo miisa 3 no lavo ary tafaverina avokoa ireo omby. Tao amin'ny distrika ny Sakara faritra Atsimo Andrefana, dahalo miisa 30 no niakatra tanàna saika angalatr'omby ny fandona tamin'ny fokon'olona. Tao amin'ny commune ny Mikoboka dia nisy fanafiana malaso. Teo amin'ny malaso ataontsika hoe any amin'ny 20 na 30 agny no nanafika ny tanàna nangalatra omby. Ny zava-dehibe nefa dia niazo ny fokon'olona ny omby, nisy malaso maty anaky 5, anaky 7. Eo anatrehan'izay nefa dia mihorohoro ny vahoaka satria hitantsika moa fa ny malaso matetika dia manao vazansa. Zany hoe orian'izany akta zany dia mihorohoro indray ny vahoaka sao dia mbola hisy ny vazansa na ny fiverenan'ireo malaso ireo tranga anankiray io dia ataoko hoe mila fandraisana ndraikitra faran'izay malaky eo anatrehan'ny zavatra zay somary ataontsika hoe miverina amin'ny mety ho asa ratsiny ireo malaso ireo. Ny fametrahana mpitandron'ny filaminana raikitra amin'ireo tanàna ireo no sosikevy arosony ity solombavambahoaka ity. Any Betroka no tazomina tao amina vala be iray karazana fourrière ireo omby tsy mazava ny antota taratasiny. Amin'izany, angalan'ny commune sy ny mpitandron'ny filaminana ary ny mpiandro omby 10,000 isan'andro isaky ny omby araka ny fifanarahana natao hatrizay. Nisy olom-boafidina moka nefa ny omby misy 520 ary tsy fantatra hoe aiza ankehitriny hoy ny ben'ny tanàna. Amin'ny fanaovana fakana-keriny na omby izay nampidirina fourrière atao amin'ny commune andidiako. Aomby misy 5,90 izay nipetraka tao dia nalainy ngahy solombavambahoaka akeriny. Lazaina nefa io omby io fa halefa amin'ny distrika kanefa efa nagnotany io ben'ny tanàna eo fosiny tegnako dia sy tonga agny zany aomby zany fa nanjavana igny tegna tany. Salasala amin'izay zany zava misy ketso zany aho
dia manao soavo ary mitaky fagnadihadiana lalina mahakasika ny aomby 520 izay nalainy solombavam-bahoaka keriny io. Nandritra ny 7 andro no notanana ireo omby 520 ireo. Izany hoe vola mahery ny 20 tapitrisa ariary no tsy hita tao an-tampon-tanànan'ny Betroka, ary hatreto tsy hita ihany koa nasian'ilay olom-boafidy ireo omby navoaka tao amin'ny vala ireo raha ny fanazavana hatrany, izay anairana ny manam-pahefana isa-tokony amin'ny fandraisana andraikitra. Antony, tsy vao izao no nanapatra fahefana ity olom-boafidy ity raha ny fanazavana hatrany. Fa mpiasam-panjakana iray kosa aminahiditra-ponja Vonjimaika atao manakara vokatry ny tsy fanajana mpitandro filaminana sy ny tsy fanajana ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana mitakina teo amin'ny barrage sanitaire teo tany antoerana. Ankoatr'izay isan'ny vesatra anenjehana azy ny fitsoahana ireo mpitandro filaminana. Io no nasaina hatrany. Lehibena androm-panjakana iray miasa ao iosy mipetraka ny Ambilavaratra distrikany Manakara no nanivaiva ireo mpitandro ny filaminana nantanteraka sakana ara-pahasalamana teo ampidirana ny Manakara. Rehefa nosakanana sy nangatana hidina ny fiara ity mpiasam-panjakana ity ho tsapaina maripana, opa sy fandrahonana no nataondra ny fampitambo vaovao ary nopotehany tamin'ny fiara ihany koa ireo fitaovana famantarana ny barrage sanitaire ny faritra. Ankoatra izay, na tsy vala ny bana ny arabe ihany koa ny fiarany, ary lasa izy nitsoka raha ny fanazavana ka tratra tao amin'ny toeram-pisotroana iray. Nentana avy hatrany teny amin'ny tobiny Zandarmaria ny tena ny taorian'izay. Nisy ny tatitra natao tamin'ny tournin'ny fampanoavana ka tapaka tamin'izany fa ho tanana ponja Vonjimaika ity lehibe na sampadraram-panjakana miandra ny fotoam-pitsarana azy. Mbola isan'ny ady-goavana trehana eto amintsika moa izay fanaraha-maso amin'ireny barrage sanitaire ireny izay, eo ihany koa ny fivezivezena mivoaka ireny faritra misy fiboahana ireny. Fanerotsaka antsehatra kosa nanateraka fanadiovana faobe ny teo anivon'ny boriboritany faharoa izay niarahana tamin'ireo mpikambana mivondrona ao anatin'ny ify tamin'ity androany ity. Nanadio ny lakan-drano, eo ihany koa ny fizarana arotava ho an'ireo vahoaka teny antoerana. Henri Florien. Nirotsaka antsehatra tamin'ny fanadiovana ny tanàny teo anivon'ny boriboritany faharoa ireo mpikambana mivondrona ao anatin'ny ify eo anivon'ny boriboritany enina eto an-drenivohitra tamin'ity androany ity. Fanadiovana izay tafiditra ao anatin'ny ezaka iaraha-manao fanampiana ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanadiovana ny tanàny. Famatotra tanteraka amin'ny fitondram-panjakana zany ny ify amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena, indrindra eto amin'ity tanàna Antananarivo misy atsika ity. Ny tanjona dia itovizany mba hatonga ny ity tanàna Antananarivo ity indrindra ho tanàna madio, flamatra ary indrindra tanàna eken'ny zao tontolo zao, satria capitale de Madagascar ity tanàna Antananarivo ity ka dia rarany sitsiny zany raha ny fikambanana miaradia amin'ny filohan-drajoelina tahaka zao, miaradia amin'ny ben'ny tanàna Nainandretsitoaina tahaka zao dia manome tanana amin'ny asa fanadiovana, amin'ny asa fanentanana, amin'ny asa fitarihana, satria ifanabeazana ny zavatra misy rehetrarehetra eto amin'ny firenentsika sy eto amin'ny tanànantsika. Ankoatra izay, nitohy tamin'ny fanadiovana ny lakan-drano sy ny fizarana arotava ny hetsika ary nanentana ny olom-pirenena ihany koa izy ireo mahakasika ny fihetsika tokony atao amin'ny fisorohana ny fiparitany valanaretina Covid-19. Izao hetsika tady famatorana zao moa dia mizara anankitelo izay atomboka aty amin'ny boriboritany faharoa. Ny fanadiovana kanal dia faninana le fako izay efa betsaka niangona teto andro vitsivitsy dia fanasorana an'izay dia ny faharoa ny fanadiovana faobe. Manadio zany isika ny lalana rehetrarehetra sy manala ny lobolobo dia ny fahatelo ny fanentanana amin'ity ady atao amin'ny coronavirus ity izay asiana fizarana kasbosy indrindra ho an'ny be antitra sy ny fizarana flyers ary ny fanentanana miaraka amin'ny snowmobile amin'izany hoe inona ny tokony atao mba hisoroana azy, inona ny tokony atao mba tsy hiparitany ary inona ny tokony atao raha ohatra ka sanatrika misy tratrany, satria iarahantsika mahita tsy inona fa betsaka ireo tratrany ary voailika rehefa tonga any amin'izany miverina fiarahamonina izany raha ohatra ka hoe sitrana. Dia ireny koa zany anisany anentanana ny fandraisana tsy fanelikiliana ho an'ireo fianakaviana na olona izay tratrany nefa sitrana soamantsara ka miverina anatin'izany fiarahamonina izany. Hitohy anivon'ny boriboritany hafa ihany koa ankilan'ny hetsika amin'ity fanadiovana ny tanàna ity raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa totosan'ny herinandro lasa teo ny fanadinana antsoratra izay natrehan'ireo olona
andrafitra ny task force izay tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny rafitra eo anivon'ny état-major-ny tafika malagasy amin'izao fotoana izao. Faritra efatra manerana ny nosy no anaovana izay fifantenana izay Antananarivo, Antsiranana, Toliary ary Antsirabe. Nela Ranefson. Misa valopolo ny mpiadina niatrika ny fanadinana raha ny eto Antananarivo, fanadinana fifantenana ireo olona andrafitra ny task force izay tafiditra amin'ny fanovana ny rafitry ny eo anivon'ny état-major ny tafika malagasy. Mizara roa ny fifantenana ka misy ny fanadinana antsoratra ary misy ny fanadinana ambava. Ny fanadinana antsoratra no notanterahana tamin'ny herinandro lasa teo. Tsy ny eto Antananarivo ihany no anaovana ny fanadinana fa misy ireo foibe mpanadinana efatra manerana ny Madagasikara. Io fifaninanana io dia natao amin'ny fomba fifantenana manara-penitra satria dia misy ny caméra de surveillance isaky ny salle ary ho any amin'ny faritany dia natao amin'ny teknolojia zany hoe ny visioconférence. Izy io moa zany dia natao mba ahafahana mametraka antsakany sy andavany ny rafitra izay ho apetraka eto amin'ny tafika izay eo ambany fahefany ministry ny fiarovam-pirenena. Ireo izay afaka amin'ny fanadinana antsoratra araka izany no hiatrika indray ny fanadinana ambava izay ho tanterahana ny 15 ka hatramin'ny 17 ny volana Jona ho avy izao. Manodidina ny 50 hatramin'ny 80 ireo olona ho raisina manerana ny nosy izay andrafitra io task force io. Amin'ny maresaka avy any ivelany maranantsika ny fampahalalam-baovao mitoetra ny fitokoana nataon'ireo mponina ao États-Unis taorian'ny nahafatany George Floyd, isan'izany ny ao Fayetteville ao Caroline Avaratra izany. Tanan-dehibe telo any toerana ihany koa no iroso amin'ny fihetsiketsehana vaobe ho fanomeza amboninahitra farany azy. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Mbola tsy tapitra ny fitakian'ny mponina ny États-Unis andro maro aty aoriany nahafaty an George Floyd. Isan'izany ao Fayetteville any Caroline Avaratra izay toerana nahatirany. Ankoatra ny fidinana an-dalambe ataon'ny mponina. Feno kisary sy hafatra natao azy avokoa ny rindrina ny antoerana amin'izao fotoana izao. Tsy mampino ny zava-nitranga hoy ny fianakavian'i George Floyd, saingy mbola miandrandra fanovana ho amin'ny tsaratsara kokoa any antoerana izy ireo. Kion-dalana goavana any États-Unis izao hiadiana amin'ny fanavakabana. Ny famiretana sy ny herisetra amin'ny endriny maro ka ilaina ny firaisan-kina ny rehetra hoy ny fanazavana hatrany. Itoy hatrany ihany koa ny fitakiana ary isy ny fihetsiketsehana vaobe atao ao Caroline Avaratra ho fanomezam-boninahitra farany an George Floyd androany. Isan'ny hafatra ho voizina mandritra izany ny fanafoanana ny fanavakavaha-bolo-koditra any an-toerana. Une très forte mobilisation des Américains. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma toboko. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.